Mbola feno fisaorana an'Andriamanitra mandrakariva no ireo fitantanana sy ny siahiny nanomezany antsika ity tompon'andro ity ka dia tafaona eto isika amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny onjan-tsary ihany koa izay ifandraisantsika amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny anombohana ny fotoana dia mankasitraka ny faharetantsika sy ny fitantanana ny firarian-tsoa mandrakarivany ho amintsika tsiraray avy. Hiaraka hivavaka isika. Midera sy misaotra anao zay tomponay ny an-danitro satria fifaliana miampy fifaliana, fitahiana ihany koa miampy fitahiana no omenao anay nandritra ny fotoana rehetra ka dia safinoniko izahay maneho fankasitrahana eto anatrehanao. Ho toy ny anitra manompofona ane tompo tsaro ny fankasitrahana izay atolotrainao amin'izao fotoana izao. Amin'ity androany ity dia ian'ny teninao indray izahay engany hitondra fitahim-panahy ho anay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Tsy nataon'Andriamanitra ho fiangonana samihafa ny fiangonana eto ambonin'ny tany. Io no loha hevitra. Ary io no loha hevitra tsara songadina amin'izao fotoana izao. Satria be dia be ny tsiraray avy re eny anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny sarangam-piainana rehetra no milaza manao hoe samy manana ny fiangonana isika fa iray ihany ange izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana malala amin'ity androany ity dia mifanohitra amin'izany no ambaran'ny Baiboly. Tsy miray hevitra amintsika amin'ny foto-kevitra io ny Baiboly. Izay mampahazo vahana fa ataovy izay ataonareo any amin'ny fiangonana misy anareo fa izay koa manao izay ataonay aty amin'ny fiangonana misy anay fa izao eo anatrehan'Andriamanitra lalana samihafa daholo engeny amin'ny Andriamanitra fa ho tonga ny an-danitra daholo isika. Tsia dia tsia. Eo amin'ny lalan'ny fiarahamonina, lalana arabe ty resantsika ity, dia azo atao ny mandeha amin'ny lalana rehetra mba hitodiana amin'ny toerana anankiray. Ary angamba mety miodikodina angamba ny lalana sasany mba hanaovana lala mahitsy hitodiana amin'izay teboka izay ihany. Fa ny Baiboly kosa dia mandatanteraka ary manizingizina fa tsy izany ny fomba n'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia mahitsy. Andriamanitra dia manome ny rariny. Fotoana anankiray izay nampiady hevitra teo amin'ny sekoly anankiray, inona ny mahasamihafa ny hoe mahitsy sy ny marina. Ary samy misaritaka ny mpianatra tamin'izay fotoana izay. Na eo anivon'ny fiangonana ihany koa dia tsy fantatra loatra hoe inona ny fahamarinana dia inona ny fahitsiana. Fa heverinao toy ny mitovy izany, tsy ery hava-malala, tsy mitovy velively ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Na heverintsika toy ny mitovy aza dia tsy mitovy satria izao no antony. Ny fahitsiana dia tsy mibilobiloka, tsy misy courbe, tsy misy tournant. Izany no antsoina hoe mahitsy. Fa ny marina indray dia izao, tsy misy dodanina, tsy misy avo sy iva, fa mitovy tantana. Koa raha miresaka zany isika amin'ity androany ity hoe inona ny marina dia inona ny mahitsy, dia aoka isika ametraka tanteraka ny hoe izany fomba fiteny izany anie. Dia fomba fiteny izay misy ilana azy satria indraindray misy olona anankiray te hiteny izy hoe za mahitsy. Za ange mahitsy raha miteny kanefa izy midodanina. Mahitsy izay tiany tenenina dia izao hoe tsy mibilobiloka izy kanefa izy midodanina. Izany hoe misy avo sy iva ny ataony amin'ny fiainana. Rehefa nahako kosa aloha dia
rehefa za eo am'to fitondrana de tsy za kosa ve ny tokony mba nanina fa efa eo ihany veko ary mety misy miteny hoe za ngeka mahitsy ahy e kanefa misy zavatra tsy mety ataony ihany ity androany ity de tehiteny Andriamanitra manao hoe tena diso tanteraka mihitsy diso tanteraka mihitsy ny fieverana fa nataon'Andriamanitra ho be deaibe ny fiangonana be deaibe samy manana ny maizy azy mifanohitra amin'izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ary inona fa vitsy ny manatsikafina an'izany ho hitam-poko hitam-pirenena izao mantsy no ambara ao amin'ny Efesianina 4 ka ny 4 ovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efesianina 4 ka ny 4 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Ny 5 iray ny tompo, iray ny finoana, iray ihany koa ny batisa. Ity fanambarana eto ity dia mety betsaka ny manasongadina azy amin'ny lafim-piainana hafa kokoa ka manasongadina ny toy ny hoe zao ny tiany ambara. Fa rehefa nanovo fahalalana amin'ny tenin'Andriamanitra maromaro ny tenako baiboly be dia be. Dia misy voambolana anankiray izay azontsika jerena ihany koa ao amin'ny baiboly teny gasy ihany fa ampiasain'ny fiangonana hafa izay manantitrantitra ny mahatsara an'izy ity dia izao ny fanambarany tsy miteny izy amin'ity dika teny ity hoe iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa tsy miteny an'izany izy fa izao ny teniny hoe tsy misy afa-tsy tompo tokana tsy misy afa-tsy finoana tokana ary tsy misy afa-tsy batemy tokana. Rehefa miteny hoe batemy isika dia tonga dia fantatsika hoe iza moa zany tompon'izany baiboly izany fa mba tiako hojerenareo anie. Ao amin'ny Efesianina 4 amin'izay baiboly izay manao hoe tsy misy afa-tsy tompo tokana. Dia rehefa apetraka zany ny fanadihadinany hoe ahoana moa no anambarana an'ity hoe tokana ity. Raha misy mpianatra anankiray ka ianao ny mpampianatra dia asainao manangatana an'ireo hoe atsangano hoe ny hoe tokana amin'ny ratsan-tananareo dia anangana ireo mpianatra ireo ary ny fanondro ny tokana iny ihany no atsangana. Io no antsoina hoe tokana iray. Ary izay no mahadiso an'ilay fandikanteny manao hoe samy manana ny fiangonana avy ange tsika fa iray ihany ange zany ao anatrehan'Andriamanitra. Fa ny baiboly dia milaza mihitsy hoe tsy misy afa-tsy tokana. Tsy misy afa-tsy tokana. Raha ohatra ka zato ny misy eto amin'ity taranaka misy antsika ity, ny fiangonana misy, dia ny baiboly dia manantitrantitra fa tsy misy afa-tsy tokana. Raha misy milaza ny hoe efa 3 ange zao ny fiangonana eto ambonin'ny tany ry pastera na hoe ry mpitondra fivavahana maro samihafa 3 ve dia zany ve dia ao aringan'Andriamanitra. Dia ny baiboly indrindra no mandrava n'izany fihetsehana izany manao hoe tsy misy afa-tsy finoana tokana ary tsy misy afa-tsy batemy tokana. Ry fiangonana malala rehefa natao zany ny fandinena ny momba ny fiangonana nandritra ny herinandro isika dia niaraka teto dia ampy anatevenana ny ajan'ny fahamarinana fa i Jesosy Kristy ilay vatolampy niorenan'ny fiangonana mihitsy ny tokana. Tsy misy mipoitra afa-tsy amin'i Jesosy Kristy. Ary raha sanatrika manorona fiangonana isika ka tsy araky ny fomban'i Jesosy Kristy dia tsy azy zany fiangonana izany ry havana malala. Ary satria izy misy lay vato lehibe nolavahana mba iorenan'ny fiangonany dia ny apôstôly mihitsy no fototra ny orenan'io fiangonana io. Dia raha misy indray zany fiangonana ankoatran'izay zay tsy Jesosy Kristy no vatolampy niorenany ary tsy ny apôstôly ny fototra ny orenany dia tena tsy azy mihitsy zany fiangonana zany satria tsy misy afa-tsy tokana ihany. Ry fiangonana malala eto dia te ampifantoka ny fijery
ikambanana isika manao hoe raha tokana marina moa ny fiangonana inona ny kalitao sy ny toetoetra zay tian'andriamanitra asongadina manoloana ity fiainam-piangonana zay indraindraina mandrakariva ity fa raha ho avy Jesosy Kristy amboninahitra de io fiangonana io no asainy hiaraka aminy ho any an-danitra ho velona hiaraka aminy riaria mandritry ny mandrakizay. Sao ary tsy tafiditra amin'izany isika? Sao misy toetoetra ny fiangonana io tsy hanananao? Izay toetran' Jesosy Kristy ilay fotry ny fiangonana, ilay nanome taridalana mba hizoran'ny fiainan'ny mpiangonana, ho fifaliana ho antsika amin'ny fiainana mandrakizay raha ho avy Jesosy Kristy. Malina ny fisehon'ny tantara indray andro nisy fiangonana naorina, ary de tsy nomena anarana aloha ity fiangonana anankiray ity fa fiangonana iza loatra, fa de namorona ny fomba fijeriny izy amin'ny fomba fiankohofany, ny fomba tsika de ohatr'izao na toy izany, ary de nanao ny fombafombany teo feno ny telo volana zavatra nagaga dia tsy maintsy andray ny anarany izy ireo, amorona ny anarany. Ary rehefa niforonona ny anarany de izao tsisy izay hitovizany amin'ny fombafomban'ny Baiboly, satria hevitr'olombelona no nanorenana azy, fa notoerina fotsiny atao toy ny hoe kristianina. Tsy te ilaza ny ty anarana fiangonana ty satria tsy tsara ny teny an'izany, fa ny azo resahana kosa de izao nampidirina natao amboletra fotsiny hoe fiangonan'ny Jesosy ange io kanefa tsy ny fiainana sy ny fanorenana nataon'Andriamanitra no nataony ho filamatra. Ao amin'ny Jaona 7:7 de misy teny anankiray izay tiako ho resahina, fa ny Baiboly mihitsy no miteny an'ity fanambarana ity manao hoe raha misy tahanao ny sitrapony de ahalala ny amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra zany na miteny ho ahy aho. Amin'ny Jaona 7:7. Azo ahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ny fisian'ny fiangonana, afaka manadiady avokoa ny tsiraray avy na fomban' Jesosy mariny ity atao ty na tsia, afaka mijery amin'ny ankapobeny mihitsy ny olombelona rehetra satria natao antsika ny Baiboly. Nisy fotoana anankiray nampianarana Baiboly zay mbola voatsy hely zay, dia niresaka ity olona ity hoe ao aminay nge tsy azo vakiana nge ny Baiboly ary zany tsy ahalalana ny soratra masina. Nalahelo be aho tamin'izay fotoana izay, ahoana ary hikarakarany zany fiangonana zany fiainam-panahy reto olona ireto, satria tsy avela ho resahina ny Baiboly. Anga misy zavatra felona ao anatin'ny Baiboly, fa natao an'ny saranga rehetra ny Baiboly mba ahatonga antsika hanana anjara fitahiana fa ho avy Jesosy Kristy. Fa ny tsiraray avy zany de afaka hamantatra mihitsy hoe ity no lalana mety, ity no tsy mety, ahoana no ahalalana ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Ry fiangonana malala eto am-pamaranana, satria nandalo lalana lavidavitra isika nianatra ny tenin'Andriamanitra, nandritry ny herinandro isika de nanatsikafina ny momba an'izany ny faniriana de ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra ane. Ahalalantsika ny tena toetra marina, fa ny fiangonana de natao mihitsy ho tokana, ary io no fandikan-teny mahitsy indrindra, fa tsy misafelopeloka toy ny hoe samy manana ny maha izy azy isika, samy manana ny lalany isika, samy manana ny ataony isika, fa izao eo anatin'Andriamanitra de raisiny avokoa nge isika, tsy ariavana malala, tsia de tsia, fa tokana ny fiangonana ary Jesosy Kristy ny vatolampy. Inona nataon' Jesosy tamin'ny fiainany? Inona no fomba noentiny nanamboarana ny mpianatra? Inona no fampanantenana nataony? Inona no ezaka tsy maintsy ilofosan'ny mpanaraka azy? Ary inona ny fanenjena ihany koa izay tsy maintsy hiatra amin'izay manaraka ny Kristy?
tsy atahorana nefa satria na ny vavadiny fiainansita nefa dia tsy aresy zany fiangonana zany. Andriamanitra ny fahasoavana hitantana antsika ary hitondra hery ho an'ny fiainam-panahy ny fanatrehana sy ny fiainoana ity onjam-peo ity nandritry ny herinandro ka dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra ny fahasoavana dia ho antsika tsiraray avy. Ho tahina anie zany teny zany. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindro, misaotra sy mankasitraka anao izay no re fitahiana sy fitantanana nomenao anay nandritra ny tontolo lava ka nandraisanay vatsim-panahy vaovao ny amin'ny fiainonany teninao ahatonga anay hanana anjara fitahiana ihany koa mahamambo ny fiangonana anay. Renay ny antsoantsom-pitiavana, renay ny fifaliana ihany koa dia ny mahatonga anay hanana anjara toetra izay mendrika anao. Amin'ity androany ity tompo dia mitondra mbavaka izay ny amin'ireo rehetra nandre zany afatra izany hitondra fiovampo mahery vaika eo anatrehany anie ny fanarahana ny dianao. Mety izy hitaridalana anay ary manampy anay amin'ny atao rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Metenako amin'ity fotoanandro ity dia mirary sosy fanantenana ho antsika tsiraray avy ny amin'ny fanarahana ny dinidinika izay ny arahantsika nandritry ny herinandro ary nofaranana tamin'ity androany ity. Onja Rasamizafy no eo amin'ny lafiny raha teknika ny tenako pasteur Zakaria Sampany miaraka taminareo nandritry izany fotoana izany. Mandra-piona ary mandra-pitafa indray.